Manana ny ambarany manoloana ny raharaha politika eto Madagasikara ihany koa i Chine raha tokosaka efa nitondra ny fomba fijeriny mahakasika izay raharaha politika eto an-toerana izay la Frantsa izay nanasazy ireo mpitondra izay miroso manam-pikasana ny roso amin'izay fifidianana izay i Chine ihany koa sanefa dia nitondra ny fomba fijeriny fitiny vola ravavy Kotarsona andindininy izay tsy vahaolana fanomezana sazy io ny nambaran'ny ambasador Sinoa Chen Yongxiang raha nanontaniana mikasika ny fanapa-kevitra izay navoaka ny Sadek farany teo nandritra ny tafavony atao tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny ministeran raharaham-bahiny tetsy Anosy ary nosoritany fa tsy manana eritreritra ny amin'ny mesazy mitondra malagasy ny firenena Sinoa notsim-pihany kosa fa anjara malagasy mijery vahaolana ahafahana mamany krizy ary miantso ny kandida telo dia Andriamatoa Andry Rajoelina Ramatoa Laura Valomanana ny Amiraly Didier Ratsiraka mba handray andraikitra ary hamahany olana ao anatin'ny filaminana Andriamatoa Chen Yongxiang ambasador Sinoa miasa sinoa eto amintsika andao tsy elan'ny Madagasikara ny ambasador Sinoa ary androany no nanatanterahana ny lanonana nanandratana ho commandeur de l'ordre national ity ambasador ity. Nandritra ny kabary izay nataony dia nanamafy ny tokony hamaranana ny krizy amin'ny alalan'ny firosoana ny fifidianana ihany koa ny ambasador Sinoa. Natrehan'ireo solotena sy mahasoa vahiny eto amintsika ny lanonana izay notanterahana tetsy amin'ny ministeran raharaham-bahiny tetsy Anosy izay nitariha amin'ny ministry ny tanora sy ny fialamboly Ulrika Andriatina izay ny solotena ny gouvernemanta.